Iarabana ny atoatra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sara izao ny azana volana misy an'ity rahona hitantsika atao amin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara mitondra rotsakorona betsabetsaka tamin'ny faritra Savazy dia na izy io tamin'ny Omaly sy tamin'ny Tenerife fa atao anatin'ny 3 andro avy kosa dia miala tsikelikely ny moatsiraka aloha zany izay orana hoentin'ny orano io amin'ny ankapobeny koa le rahona misy zany mety mialevina tsikelikely atao anatin'izay 3 andro avy izay ny ilany atsinanany nosy kosa raha ny 2 andro avy dia somary anjakany tsioka avy any atsinanana ka avokany dia mety hisy orana malefaka amin'ny moatsiraka mety arahina herika ho an'ny ilany atsinanany voatany indrindrindrindra moa zany ny maraina no tena mety ahitana an'izay fa any amin'ny alatsinainy kosa dia miverina ny oram-baratra ho an'ny voatany iray manontolo iny raha amin'izay andron'ny alatsinainy izay hatrany ny 3 andro avy aloha tsy misy ny fiforonana rivodoza mety anambana ny Madagasikara amin'izay 3 andro avy izay ho an'ny rahapisy maraina ary isy ny orana tanidraona manify ho an'ny faritra Idiana sy ny faritra Sava ary ny faritra Analandrofo anorana malefaka ny any amin'ny faritra Vatovavy Fitonany sy ny faritra Atsimatsinana mety arahina hery izay ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany atsinanany Aboatany mandraona ny ambiny kosa dia mibalika ny masoandro any rahapisy tolakandro misy hatrany ny orana malefaka aloha zany ny faritra Sava sy ny Analandrofo ary ny any amin'ny faritra Idiana iny torak'izay koa ny faritra Fitonany sy Atsimatsinana mety ho araikotroka izay ho an'ny faritra Sofia ny indrindrindra moa ny any amin'ny tapany avaratra nefa ny faritra Sofia manakaikaiky an'Ambibe zany no miditra an'izay eo ihany koa ho an'ny tanin'ny faritra Melaka sy ny rehefa ny faritra Vakinankaratra sy ny tapany atsimo amin'ny faritra Bongolava ny androny dia mandraona mitsitokotoko ny maripana vinavina izay rahapisy izay dia eo amin'ny 5 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny Voatany ny any andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ny any Anosibe no mety milatsaka 30 degré celsius aloha zany ny maripana vinavina amin'izay rahapisy izay 20 degré celsius ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny ilany atsinanany Nosy ho an'ny andron'ny Alahady dia mbola saika amin'ny ilany atsinanany Madagasikara hatrany aloha le ahitantsika rotsakorana vao maraina ho an'ny faritra Sava sy Analandrofo ary ny faritra atsinanana torak'izay Vatovavy izay manify any aloha ny orana amin'ny ankapobeny zany fa ny tolakandro kosa dia hitrangana tanidraona mety araikotroka ny faritra Ivoeny sy ny faritra Sofia indrindra any amin'ny moatsiraky ny faritra Sofia ho an'ny tanin'ny faritra Bongolava sy Melaka ihany koa mety hisy an'izay tandrivindraona izay ny ambiny dia maina ny andro any maripana vinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny Voatany ary 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny ilany atsinanana raha toka 30 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny moatsiraka andrefana fa ny any Betsiboka mbola mijanona ho 30 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andron'ny Alahady izay ho an'ny alatsinainy miverina ny oram-baratra saika ho an'ny Voatany iray manontolo mitatra hatrany amin'ny faritra Anosy izay miaina izay ihany koa ny tanin'ny faritra Melaka sy Menabe mety hitrangana tanidraona ihany koa ny any amin'ny distrika Anambibe ho an'ny andron'ny alatsinainy izay hatrany maripana vinavina amin'izay alatsinainy izay tsy dia misy ny fiovana amin'ny ankapobeny ho an'ny Voatany na ny moatsiraka izay mbola mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius hatrany aloha zany ny maripana ambony indrindra vinavina amin'izay andron'ny alatsinainy izay amaranantsika azy toy ny mahazatra ny tany fahatondritra misy eto Antananarivo ny janona ho atonony amin'ny ankapobeny izay tany fahatondritra izay eto Antananarivo renivohitra manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia avinavinainy janona amin'ny tony izay tany fahatondritra izay ho anaty Antananarivo renivohitra. Izay ny meteontsika tamin'ity an'ity manasanao hatrany hitsipika ny page Facebook ny meteo Madagasikara ko ibe famantarana ny toetry ny andro ihany koa ny YouTube izay ahitana ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro meteo Madagasikara ny laharana finday ihany koa dia azonao antsoina amin'ny laharana 034 94 580 580 97 dia izay ny tamin'ity an'ity raha misy indray ny fotoana manaraka